Tatato de misy anaran'olona mpisehatra raha toe-karena zay miverimberina erano tambazotra sy ny haino aman-jery. De misy raha televiziona anokana fandarana ho azy atsoatsy. Androany anefa tsisy no resako fa resaka zavatra lehibe kokoa za sy mampidi-doza kokoa ny firenentsika. Tsy inona zany fa ny fahefana na koa hoe ny pouvoir. Ny pouvoir mametraka ny tanany eo amin'ny nositsika. De alohan'izay de aleo tserentsika ny lalao politika eo amin'ny tantsika. Betsaka zay filoha mifandalo teo zay de betsaka koa zay fitondrana efa lavo zay. Betsaka koa ny atoko politika ny fo, ny potra zany, ny tombo de rehefa aveo de nanjavona. De miorina sy rava foana ny fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana, fanonganam-panjakana de ny hetsy-bahoaka. Fa ny zavatra hitantsika kosa de ny pouvoir, ny fahefana de mitoetra foana. Fa inona moa dikan'izay natao hoe pouvoir zany ao Madagasikara? De ny pouvoir de système médiatico-politico-économique. Dikan'izany système médiatique, politika sy économique. De izy no tena deba de ao ambany ny tany sy ny firenena. Na miova loha, na mietsika ny seza na mivadika ny palitao de izy foana ny deba. De manodidina an'io latabatra amin'ny pouvoir io no andraisana fanapahan-kevitra. Fa io fanapahan-kevitra io de raisin'ny olombitsy, cercle privé zany, fa tsy ny olona rehetra no mandray io fanapahan-kevitra io. De raha fehesina zany le izy ny pouvoir amin'ny firenentsika zany de manana ratsana anankitelo, tanàna anankitelo. Ny voalohany de ny tanàna politika, ny faharoa de ny tanàna économique, de ny fahatelo de ny tanàna médiatique. Voalohany de ny tanàna politika. De tamin'ny omaly izy io de mapara na irimara. Izay antotokana, sehatra tokana, olona tokana, tsy izany fa i Andry Rajoelina. De miteny foana izy hoe efa mpanantenana vaovao fa ao ambadika. Inona marina no mitranga. Fanapahan-kevitra raisina ao anatin'ny vondrona kely, un petit comité. De manome sy manendry toerana ho an'ny namana ihany, népotisme. Mifeny andriam-panjakana ho an'azy rery ihany koa, ary mpitondra ho an'ny cercle kely fotsiny, olona vitsy zany, fa tsy ho an'ny firenena. De ny faharoa zao de ny tanàna économique. Tamaly Sodiaty sy orinasa vitsivitsy efa fantatsika daholo le orinasa. Reo no mitondra de reo oligarque reo ihany koa no mahazo marché public sy accès direct any avilo. De vondrona kely iray no misintona ny arena rehetra. Matetika io tsy ao anatin'ny mangarahara, tsy ao anatin'ny transparence zany, sy tsy ao anatin'ny fifaninanana. Tena izy. Dikan'izany hoe concurrence véritable. Il n'y a pas de concurrence, tsisy concurrence mihitsiny zany. De io tanàna économique io de mamaritra hoe iza no manan-karena de iza no mahantra. De io koa no manova ny toe-karena, ny économie malagasy zany au terrain de chasse privé fa tsy au terrain d'opportunité, tsy ho an'ny vahoaka rehetra fa ho an'ny cercle privé fotsiny. De mifahatelo farany ny tanàna médiatique. Tamaly Viva le izy. De Viva io tsy fahitalavitra tsotra fotsiny fa fitaovam-piadiana politika. De tsy fampalalana fotsiny ho avoakany fa fanamboarana hevitra, manipulation de masse. Midera sy manadio olombitsy ary manaratsy izay manelingelina. Eny amin'ny tambazotra ofisialy eny de averimberenina foana les vérités officielles, mandra-pangina ny vahoaka. Averina foana les vérités officielles. De aritsika eo alohan'io finday antsika io, mihevitra tsika hoe misafidy
fa illusion io. De rehefa tanàna iray ihany mitazona ny pouvoir politique, pouvoir économique sy ny pouvoir médiatique, de fa toy eo an-tsaina fa tsy demokrasia intsony izay. De ireo pouvoir ireo rehefa mitambatra izy anankitelo ireo, ny tanàna politika, ny tanàna ekonomika, ny tanàna médiatique, de zay ny antsoina hoe ny firongony. Tsika zany eo amin'ny teny hoe Leandre Rajoelina sy ny firongony, de io firongony io reo alliance ny pouvoir anankitelo reo. De système efa verrouillé, système mafia, système enjana be zany io. Zay le hoe ny firongony Rajoelina. C'est un système bien verrouillé. De ankehitriny tsy ilazanarana za fa fanontaniana telo fotsiny no apetrako. Voaloha, mbola raisinao anatin'ny petit cercle ve ny fanapahan-kevitra, tsy misy mangarahara sy tsy mitatitra amin'ny vahoaka. Ny faharoa, mbola olombitsy ve no mitazona ny tanana ekonomika. Ny fahatelo, malalaka tokoa ve ny télévision, ny radio, ny page Facebook, ny gazety mitsikera ny pouvoir amin'izao. Sa hoe mbola mahita an'le mécanisme atao propagande, blanchiment d'image, de fanenjehana ny olona izay manelingelina sy masamintsikera. Ripiray tandrazana amiko raha misy ny système takan'io de tadidio fa système namboarina anapotehana ny tombotsoam-bahoaka, de tsy propriété privée Madagasikara fa ny vahoaka rehetra. De tsy latabatra natokana ho an'ny fianakaviana vitsy, atoko vitsy, na koa hoe mpandraraha vitsy ny firenena. De Madagasikara de atsembohan'ireo mifo maraina, de asin'ireo miasa mafia na de kodiny aza ny asony. De Madagasikara de fanantenany zaza tsirairay avy manofinofy ny hoaviny. De raha mbola io système io foana ny eo, système ny firongony zany, de raha mbola manjaka ao anatin'ny aloka médiatique, politika sy ekonomika io système io, de endrika fotsiny lay atao hoe fiovana, de le anjara lahatra antsika angidy. De raha tsapanareo hoe mbola eo le système, de zarazarao ny afatra. De posez-vous les bonnes questions. Io fitondrana io ve me rendre compte amintsika vahoaka sa me rendre compte amin'ny sponsany? De raha ohatra izy hoe me rendre compte ho an'ny vahoaka, de amin'izay andro zay tsika de afaka miteny hoe manana le souveraineté nationale sy ny indépendance antsika totale. De ny fahefana ho antsika vahoaka. Fa raha le iray kosa de mbola tokony hitsangana sy aty tsika. Madagasikara, tanindrazana, tany sarobidy, masina sy soa.